Tafakatra 20 miliara ariary ny hetra alohan'ny vondrona Star amin'ny fanjakana malagasy tamin'ny taona 2012 ny vondrona Star araka izany no mpandohetra faharoa amin'ireo orinasa mpandohetra lehibe indrindra eto Madagasikara. Manamarika ny fisiany ao anatin'ny tehetsika film ity izy ireo ary manolotra zava-baovao ihany koa ho an'ireo mpanjifa tonga eny amin'ity tranohevana eny amin'ny film izay. Toy izao ny fanazavana hoentin'ny tompona andraikitra ny serasera avy eo anivon'ny vondrona Star. Ny film 2017 ity dia mahakasika indrindra ny lafiny anankiefatra izany hoe miresahana bebe kokoa teto ny mahakasika ny marteau izay filialan'ny groupe Star mikarakara ny contrat paysanat na ny fiarah-miasa miaraka amin'ireo tantsaha eto Madagasikara amin'ny famokarana ny akora fototra ilaina amin'ny famokarana ny vokatra Star. Lafiny anankiray resahana koa dia lafiny indostria hoe ohatrohatry ny ahoana izany famokarana ny vokatra Star izany. Lafiny fahatelo dia mikasika ny mpiasina ny ressources humaines izany hoe ohatrohatry ny ahoana ny fidirana miasa atao amin'ny groupe Star ina avy ny poste misy ina avy ny avantage azo rehefa miditra hoe mpiasan'ny Star izany. Ary ny farany ny lafiny RSE na ny lafiny social izany hoe ina avy ireo asa sosialy izay natao Star nandritra ny taona lasa iny. Tao anatin'izay fotoan'izay zany dia novelabelaviny ireo focus anankiefatra foana ireo thème anankiefatra ireo dia tsy adino koa mbola misy foana ny bara izay hita eto amin'ny stand Star izay ahafantaran'ny olona ny Star rehefa mandray anjara amin'ny salon toraka izao satria dia mameapona koa ny vokatra izay tokonana ho an'ny mpanjifa sy ny mpitsidika ny izany. 17 koa dia nisy ny famelabelaran-kevitra na ny conférence izay nirana niaraka tamin'ny Valérie Rambozavelo izay directeur des ressources humaines ny groupe Star izay resahana ny hoe inavy ireo avantage azo rehefa miditra atao amin'ny vondrona Star ny olona anankiray. Tao anatin'izay niresahana ohatra ny hoe ny mpiara-miasa Star na ny mpiasa Star dia mahazo karama 10,10 vola ao anatin'ny taona. Resahana koa ohatra ny resaka avantage sociaux, ny resahana ny resaka formation, ny resahana ny resaka